Sonho, que já um filho inteiro, no cu de joia, ninguém garante ouve. Alleluia, dia amin'ny fifaliana lehibe ny eo amintsika tsirairay avy am'izao fotoana zao ray avana malala dia falibe tena ko miarabanao eto androany ary dia manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy sy sabata finaritra ho anisa tokantrano isabatan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity dia falibe miaraka aminao eto androany ary dia matoky sy mihy fa efampahireto indray sika androany somary nisy ivana kely moa programantsika teto amin'ny fandanan-dramoka izao tamin'ity androany ity etoa dia nitoloteny any no rahantsika amin'ny live androany dia tsy nisy koa fandarina atao ao noho ny antony manokana daholo zany rehetra zany misy antony daholo moa ny zavatra rehetra ka dia androantsika mifankahita eto dia falitsika mifankahita eto indray androany dia mazaho hery mazaho tanjakara-panahy indray isika rehetra dia tanan'Andriamanitra ny ikasika atsika tsirairay avy any tokantrano arabaintsika rehetrarehetra miaraban'izay rehetra atao tokantranonay moa dia betsaka vahiny tonga ato misy ny avy any Rosière, misy ny avy any Villefranche, misy ny avy any Haut-Malo, misy ny avy any Rennes, misy ny avy any rehetrarehetra Saint-Malo tsy Haut-Malo le fividianana Saint-Malo dia miarabantsika rehetra ihany koa Mesobe anjana Arabie Saoudite itody Raounso France artisanat de Madagascar France Mesobe anjana Aigle Rodriguez Arabie Saoudite tonga soa ny Anamainso Italie tonga soa ihany koa Razanaso Sylvie Koweïty tahiny tompontsika rehetrarehetra dia raha isoariny baibolinao fa hiditra any amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny filazantsara ny jaune toko fa efatra novakitsika androany
filazantsarany jaona toko faefatra manomboka amin'ny andininy voalohany a ka hatramin'ny hatrany amin'ny fa telopolo novakitsika androany jaona toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fa telopolo novakitsika androany a amin'ny anaran'i jesosy manao hoe ny soramany dia nakanesan'i jesosy tany galilia indray sy ny resaka nataony a tamin'ilay vehivavy samaritana rehefa nakany galilia indray a dia dika zany tsy ho voalohany izy ny tany alleloia ary mikoa fa tsy ho voalohany androany are tenin'andriamanitra androany a fa mbola mandre tenin'andriamanitra indray ianao alleloia dia araroty zany zavatra izany a araroty zany fotoana mamy a izany alleloia mahasoantsika ny tena verina moa za matoko sy mino fa mbola iverina andalo agalily indray zao ohatrany hoe misy zavatra tsy vita ny tao rehefa misy toerana ray verenantsika zay dia ohatrany hoe misy zavatra mbola tokony natao tao fa adino sa hoano izy nareo dia misy zavatra ngeza be zay tsy kely fa ngeza tsy maintsy ny verenan'i jesosy indray tao galilia satria zao misy vehivavy anankiray ao alleloia misy vehivavy anankiray ao a iverenan'i jesosy ary tamin'i jesosy nandalo to tamin'ny voalohany nandalo ho an'ny vahoaka be dia be fa mitindray mitoraka ty mandalo jesosy ho ana olona anankiray alleloia za dia teny aminao androany fa tsy mampaninana an'andriamanitra mihitsy ny miorganize fotoam-bavaka ngeza be anankiray ho anafanany olona ray alleloia minohan'izany ianao fa tsy mampanina an'andriamanitra mihitsy anetsika hery be dia be anetsika zavatra be dia be na hanofany sonoangeza be hanofana stady anankiray tena hoe tena mandeha roplanina mihitsy ny mpanompon'andriamanitra tonga avy lavitra mandeha toerana lavitra manomana toroteny sy fivadikan'ny efapolo andro ho anafanan'olona ray ka eto jesosy iverinao amin'ny toerana io a misy olona ray tediavinao ake vakitsika amin'ana jesosy koa am'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nahareva jesosy nahazo mpianatra maro sy manao batisa be nojaona kanefa tsy jesosy nanao batisa tamin'ny mpianana tsy nanao batisa fa ny mpianana dia niala tany jodia izy a karaka ny galilia indray adiny faefatra ary tsy maintsy namaky any samaria izy dia tonga tao tanàna anankiray a any samaria izy izay atao hoe sikara akaiky ny tanàna izay nomeny jakoba ho any josefa zanany ary teo le fatsakan'i jakoba satria sasatra jesosy tamin'ny nalehany dia niperaka teo ampatsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahenina fantanina perako aminareo jesosy hoe tokony ho sasatra tena mitombona ve jesosy sasatra jesosy rehefa naraha ny hery izay nomen'andriamanitra ny jesosy nida tetỳ tany a dia etretinareo zany hoe misy lehilahy anankiray mavita mandeha any tany efitra mifady amin'ny 20 andro misy lehilahy anankiray farak'izay tsy ampy torimaso ao amin'ny baiboly ao jesosy ny tsy ampy torimaso indrindra ao amin'io raha jerentsika zany ny programman'i jesosy a fa tena marasitra no miasa izy toy ny tontolo ny andro fo maraina koa izy dia miaina fa efa alina be vao vita dia mbola tsy matory indray izy fa mbola lasa izy maninona mandeha miakatra eny an-tendrombohitra ainareo moa zany hoe miakatra eny an-tendrombohitra midezange zany andeha aninona izy eny tsy andeha atory a fa andeha hivavaka zany veravana dia olona tokony ho sasatra fa volazan'ny ten'andriamanitra ary sasatra jesosy tamin'ny nalehany dia miperaka teo ampatsakana izy efa tokony ho tamin'ny ora fahenina fa zao ny zavatra tena mahafinaritra andiny fa fito ary nisy vehivavy samaritana anankiray avy atsaka rano dia hoy jesosy taminy meo aho izy to misy zavatra anankiray zay mahafinaritra be misy tokantrano zay a somary manakatao zay izy menakavy kely manakatao fa ny zavatra mahavariana ny mahavariana gaga ny zanak'le ramatoa fa izy manakatao nefa izy mihindrana miantso an'leo anjefatrano dia mangataka sira amin'le olona mandraka leo afakaikinry zareo dia gaga zany hoe fa maniny antsika reny tsy mahavidy sira ozy izy dia ozy izy le reniny hoe tena mahavidy tsika na sira ray gony ary fa reny zavatra eny ozy izy ataoko mba tsy ampiafafan'le olona amitsika hoe aitsika koa afaka tsy manana sira aitsika kay a afaka mifapindrana sira na dia amin'ny olona saina dia lasa maninona leo tsy mihafafa koa le olona indrana zavatra hafa satria afaka lasa misy fifandraisana jesosy zany teto ravana dia zao jesosy tsy reraka na sasatra ka hoe tena atorana izy raha tsy makainy eo
fa ny tena marina misy rendez-vous anankiray ngeza be eto misy rendez-vous anankiray ngeza be eto ry havana malala io rendez-vous io ny atongavany Jesosy eo ary mila sasatra Jesosy makaina izy eo amin'ny toerana io fa maniziny tsy nakaina teny ambany aviavy fa maniziny tsy nakaina teny ambony tendrombohitra tena tapy tendrombohitra fa maninona izy a no makaina eo amin'ny fatsakana dia tsotra ny valiny satria misy olona ho avy eo amin'ny fatsakana alleloia raha ohatra hoe olona mpanao kiraro tsy manana kiraro zany ananany a dia mety afaka mipetraka teo amin'ny mpanao kiraro Jesosy ohatra raha olona tsy nanako hoanina dia afaka mipetraka teo ambonin'ny teo akaiky ny sopotra fangalana sakafo Jesosy fa zao a i Jesosy dia iona amin'ity vehivavy ity matsaka rano io vehivavy io ho avy eo atsaka rano nandehanan'i Jesosy nakaina teo zany a dia tsy niary rany akory fa tena rendez-vous alleloia misy rendez-vous ngeza be androany alleloia ary za mihino sy manantena fa tena misy rendez-vous be androany a ataon'i Jesosy amina olona mety anankiray roa telo efa raha tsy fantatro zany akoatrantsika zay efa paketo foana moa isan'andro ary isy vehivavy samaritana anankiray avy atsaka rano dia hoy Jesosy taminy me rano ao izy troky io le sira teo tena olona le mpanankarena teneniko teo le mangataka sira amin'ny olona efa manana olona mahantry satria fantany fa sira ananany olona rehetra dia modina anao tsy nanana sira izy mba nafahany naka ny fony le olona hoe aika ty olona ty koa na dia manankarena ary tsy manatsira dia nanana fifandraisana mahantra sy manankarena tamin'izay fotoana zay satria naka sira tany amin'le ramatoa mahantra le ramatoa mpanankarena dia lasa rava le elanelana Jesosy tsy hoe mangetaheta Jesosy tsy hoe maty raha tsy mahita rano ary hojerentsika ny toy an'ny tantara hojerentsika ny toy an'ny tantara tena nangetaheta ve Jesosy tonga teto tena nangetaheta tokoa ve Jesosy a tonga teto ho valitsika zany zay fanontaniany zay androany hoy Jesosy meo ahosotroko nangataka zany izy dia le vehivavy a andiny vavaloka ny mpianany dia lasa nakany an-tanàna hividy hanina io zavatra nytranga io zany tsy nataon'i Jesosy teo masony izy an'izy mody ny rany ihany koa ny mpianatra n'inona hividy sakafo satria ozy Jesosy hoe nona tompon-daka amin'ny fifadikanana tompoka zany Jesosy zany tompon-daka ny fifadikanana ary Jesosy ohatry misy hery mitombo zany natony hoe na tsy misakafo izy satria miverina mahazo hery vaovao satria Jesosy ny teny e ny haniko izy dia manao sitrapo hoe Jesosy zany rehefa raha manao asan'Andriamanitra dia voky Jesosy mamaky baiboly dia voky alleloia Jesosy angely teny nampianatra zany tamin'ny devoly hoe gaozy izy mofy any niveloman'ny olona fa tsy nitendrera zay roka mbavan'Andriamanitra teto zany raha naniraka Jesosy andeha amin'ny mpianatra hividy hanina tsy mbola hanina ho an'i Jesosy koa ary zany fa ny tena marina mila fotoana anankiray Jesosy alavrary an'ity rendez-vous ty ary izy ty tsy rendez-vous amoureux izy ty tsy rendez-vous hoe olona mpifankaty fa rendez-vous fanavotana fanahin'olona alleluia dia zao mody nangetaheta Jesosy dia mody ny teny tamin'ny mpianatra koa izy hoe nona fa Jesosy sady tsy mangetaheta ny tsinona fa tonga Jesosy tonga eto tany a tsy nangataka rano amin'ny olona nangataka mofo amin'ny olona fa izy ilay mofonaina hoy ny ten'Andriamanitra nidina avy any an-danitra ary hojerentsika eto fa Jesosy ngeny teny izara rano eto fa tsy le olona hoy le vehivavy hoy le vehivavy samaritana taminy nahoana ianao ny jiosy ka mangataka rano hosotrona mangataka amin'ny gisoana efa vehivavy samaritana dia ao anatin'le fony teny misy soratra hoe fa ny jiosy tsy manana raha amin'ny samaritana ny jiosy sy ny samaritana taloha dia mpifandrafy tsy manana zavatra hifandraisana tsy manana ninina hifandraisana tsy tokony hifandray tsy tokony hiresaka tsy tokony hifampiraharaha fa mbola ndravainy Jesosy koa zany teto androany satria Jesosy tsy tonga ho an'ny jiosy rery alleloia fa na dia ny samaritana zany fa valon'ny jiosy firifiry ry avanareo olona fahavalon'Andriamanitra natsoiny Jesosy lasa mpianany raha tsy resaka fa tsy Paoly fotsiny tsika Saoly zany angery avana tena mpanenjika mpianatra tena namono mihitsiny fa natsoiny Jesosy izy alleloia dia zao tonga koa Jesosy an'ity samaritana ity tsy problème an Jesosy niresaka tamin'le samaritana satria io problème mihitsy ny tiany Jesosy ravainy betaka amintsika ny fahavalon'Andriamanitra betaka amintsika manao zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra fa zao gaga ny olona fa ka manandraraha amin'iny olona iny Jesosy hinga samaritana le mahasamaritana zany dia endrikitsika le lavitra an'Andriamanitra le sarahany eloko tsika sy Andriamanitra ny eloko reo rehetra mampisaraka anareo ny ten'Andriamanitra
Halleloia. Isika rehetrarehetra zany dia ohatra ny samaritana daholo teo anatrehan'i Jesosy. Ny olona nge gaga mezany jiosy angetrika ravana rehefa hoe mba mivavaka mivavaka zay mba mafana fo kely rehetra mivavaka fa mezany jiosy tsika tsy ngazany ho anareo izy ny jiosy ngazany Jesosy zany ho anareo izy ny jiosy diso izy fa tena ho atsika Jesosy men toy izao ny tevan'Andriamanitra zao toy izao men janany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandraketo rehetrarehetra izao tontolo izao. Dia ozy izy Jesosy hoe problème le vehivavy zany zavatra roa voalohany manana problème izy Jesosy tsy tokony resaka faharoa izy manana rano Jesosy tsy manana rano olona fahavalona hoe tokony homenao rano ho an'ny olona zay ny lalàna fa ho an'ny Jesosy tokony homena rano mihitsy arany fahavalona ary Jesosy tonga ho an'ny fahavalona satria olona tsy tokony hifandray aminy ty samaritana ity. Halleloia. Dia tonga Jesosy izy le vehivavy hoe ianao ve dia tokony homeko rano ianao nge Jiosy andiny fafolo Jesosy namalika anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo rano izy troko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Tanareo tsy fantatry ny olona misy raha tompona hôtely manan-karena be zay tao Monaco dia manan-karena be izy dia mba te hitesteny mpiasany izy te hitesteny olona miasa amin'ny hôtelany izy dia zao nataony hoe mba ahoana fandray mody nanao olona ratsiratsy tomobile kely izy dia ratsiratsy akanjo kely satria ny hôtelan'io mandray olona tena mpanan-karena be reny. Dia rehefa nandeha dia mody nanao niova endrika izy zany dia teo dia jerena zay fihetsiky ny mpiasa reny tsy nandray azy fa jereny mpiasa dia tomobile ratsiratsy kely dia tsy niraray ny mpiasa jereny mpiasa koa moa ny akanjo dia tsy niraray ny mpiasa dia aveo izy miverina dia miverina maha-patron anazy amin'izay dia ndroahany daholo le mpiasa rehetra tsy nahay nandray olona teo satria ozy tsy zany ny olona miasa tao amiko izy fa mila olona mahay mandray olona. Teto zany Jesosy ny teny ohatrany hoe nanao déguisement kely zany Jesosy teto tena ohatra manao olona ohatrany tsy te makaiza reny dia tena hita tokoa ohatry ny olona mila rano fa ozy Jesosy raha mba fantatrao mantsy za. Halleloia. Ary betsaka ny olona lalovan'i Jesosy sy mifarena aminy tsy mahafantatra mba iza moa zao Jesosy zao. Halleloia. Visaka riavana ny olona ohatran'izany zaka io zany tena hitady zay mba hitany Jesosy mikatsaka mihitsy ohatry ny ahoana Jesosy. Halleloia. Misy eto tovy amainina dia ola varavehivavy taminy ianao nge izy tsy manana fanovozana sady lalina amin'ny fatsakana ny dikan'izany dia zao rano sarotra azo angeravana ty tediavany ty vehivavy ty be condition angeravana vao mahazo an'ity rano ty sady mila fanovozana no sady lalina. Halleloia. Ilanao olona vao mahazo amin'ny misotra an'io rano io mila intermédiaire ianao vao mahazo misotra an'io rano io. Ola vehivavy tsy manana fanovozana anao sady lalina amin'ny fatsakana ohatrany tetely le varavehivavy hoe miankina amiko ny fahazahoanao rano. Diso hevitritsika raha mieritreritra hoe miankina amin'ny pastera amin'ny fahitanao an Jesosy. Diso hevitritsika raha mieritreritra hoe mila olona tena ametra tanana aminao mihitsy vao tapahoana amin'ny Jesosy ianao tsy ry havana. Le loha rano le rano tediavin'ity vehivavy ty zany sarotra alainy zany sady mila fanovozana no lalina be. Halleloia. Betsaka misy olona mieritreritra amin'ny fivavahana ohatran'izay dia ahoana nefa ny atao raha hivavaka ampianaro misy le raharaha zay tamiko hoe mba ampianaro izy ahoana le mivavaka mba ampianaro ahoana ny atonga anahako hivavaka tsisy ianarana mihitsy. Le rano amin'ny fatsakana mila ianarana le rano zao tontolo zao mila tena mila mahay miteny ratsy ianao mila mahay fiainan'izao tontolo zao rehefa voaraisan'izao tontolo zao mila fetsifetsy ratsy kely sisy anao voaray ao anatin'izao tontolo zao. Misy izy ny olona hoe ahoana tokoa za fivavaka izany ahoana ny atao raha andeha hivavaka ina ny ataoko raha hivavaka fa lalina nge le rano mila famarana nge mila fanovozana hoy Jesosy taminy hoy le vehivavy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina fatsakana ko avaizana azahoanao zany rano velona zany. Ity vehivavy ty dia mieritreritra fa zay ny asa fasotra sy ny navesatretana sy ny nanao ny hevitra rehetra no azahoana rano no manana rano. Gaga izy hoe Jesosy manana rano taizary nazahoany Jesosy an'izany. Ianao izy lehibe no Jakoba razantsika zay manome ity fatsakana ity sady izy sy ny zanany mba amin'ny Bibiny no misolo teto. Jesosy tsy nanana marika amin'ny taminy hoe izay rehetra misolo ty rano ty dia mbola ngetahetandreo fa le izy misotro ny rano zay omeko azy
dia tsy angetaeta mandrakizay fa ny ran'izay omeko azy dia oloha rano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Aleloia. Teto zany ry havana nampisehoany Jesosy rano spesialy be ty vehivavy. Teto zany ry havana nampisehoany Jesosy rano tsy fahita amin'izay ty vehivavy. Hatramin'izay ny rano fahita teo dia izay teneniko anao zay sarotra laina, mila fanavozana sady lalina. Ary misotro ianao androany mangetaeta ianao rehefa avy eo dia miverina eo ihany ianao. Ity vehivavy ity miverina teo amin'ny fatsakana io amataonany maro be fa tsy mety ampy ny rano. Maka ny rano dia lany rehefa avy eo dia maka rapitso dia lany ravakapitso dia maka dia maka dia maka dia fiainana ny maka rano, fiainana ny manovo rano. Ary sarotra ny maka an'io, sarotra ny maka azy efa volo ohatra ny karama ihany, sarotra ny maka azy vetivety kely dia lany. Efa Desambre zao farafarany taon'io vetivety kely izy dia lany. Nefa mitady anazy maka anazy sarotsarotra. Ohatrohatran'io ilay rano tadiavin'ilay vehivavy verina eo foana isan'andro. Ho izy izao za manana rano anankiray tena miavaka, za manana rano spesial. Inona ilay rano spesial? Inona mahatonga an'io spesial? Zay omeko azy ozy Jesosy dia tsy angeteta mandrakizay. Zany hoe io rano io dia rano mahagaga ry havana malala. Satria ny rano zay sotrotsika rehefa miditra aty amintsika dia mivoaka izy. Dia mangetaeta indray tsika rehefa avy eo, dia mangetaeta indray tsika rapitso. Raha mba misy afaka manao traduction kely mba tena faly be aza fatindrindra. Aleloia. Fa ity rano ity zany tena rano spesial satria izao mampiditsy ianao dia iny ihany no miodikodinao. Efa hitazava ianareo io rano io sotra dia miodikodinao ilay izy dia tsy mety mangetaeta tsony. Rano spesial zany rano miavaka zany foana ianao an'izay ilay vehivavy satria mbola tsisy niteny azy an'izany hatramin'izay, mbola tsisy niteny azy an'izany hatramin'izay, mbola tsisy nahita zany rano zany hatramin'izay. Tonga dia izao nitenina vehivavy niova ny airany, niova ny fihetsiny. 5:10 ora vehivavy taminy tompo meo zany rano zany mba tsy angetaeta na anketo atsaka itsony. Ahoana izy raha vehivavy mba vakitsika verentsika vakina azafady 5:10 5:10 miara-mamaky tsika ora vehivavy ahoana zavatra roa zany makaleo an'io vehivavy io. Zavatra roa zany rotina eo amin'ny fiainan'io vehivavy io. Mangetaeta dia miverina eo matsaka. Tafindray manino mangetaeta dia miverina eo matsaka. Io ny zavatra tia ny ialana kay. Io zavatra ataony isan'andro io tsy mety aminazy. Io zavatra lehany isan'andro io efa tia ny ovainy raha mahita tsara no io izy. Aleloia. Zao ny tenin'ilay vehivavy vao narehan'ilay tenin'i Jesosy izy dia zao ny tenin'ilay vehivavy mba omeo amin'izany rano zany. Androany mba tiako adikanareo amin'zareo izay teny izay androany. Androany misy an'io tenin'io vehivavy io ny herin'ny torotenitsika androany. Hoy ilay vehivavy 5:10. Je voudrais que tu lises le verset 14, chapitre 4, verset 15, s'il te plaît, Thierry. À voix haute, s'il te plaît. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Merci. Merci beaucoup. Zany hoe zany. Misy tanjona eto. Mba tsy verimberena ny zavatra tsy namokatra satria io vehivavy io amataonany tonga eo dia maka mitondra mody fa tsy mahafapony ihany lany ihany. Tonga eo tondra ny amody dia miverina eo ihany. Aleloia. Misy zavatra iova zany eto androany. Za zany tena miteny amintsika rehetrarehetra androany zay tonga eto androany. Vereny tenenina io androany. Samy miteny an'io any atokantranony any androany. Hoe Jesosy omeo zany rano zany ahako. Aleloia. Jesosy omeo an'izany ahako dia mba tsy angetaeta tsony dia tsy aketo itsony. Aleloia. Nareo rehetra ny tokantrano any afaka sady manoratra nareo soraty zany. Teneny mihitsy hoe Jesosy ity mamany ama miteny izy androany mitsotra eto anatrehanao hoe mba meo amin'izany rano zany Jesosy mba tsy angetaeta na aketo itsony ahatsaka. Aleloia. Hoy Jesosy taminy andeha azy atsoy vadinao ka makanesa ty. Raha vehivavy
namalika nanao taminy hoe tsy manambady aloha jesosy mariny zany zay lazainao tsy manambady fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao le toeranao ankehitriny mariny zany voalazanao zany ny zavatra nitranga tsy hidirantsika lalina iny fa taoriana namezan' jesosy an'le rano an'le vehivavy de miporofony jesosy avaiza moa iny rano iny naiky le vehivavy eo ve tena mpaminany tokoa ianao naiky le vehivavy tena andriamanitra ianao halleloia satria naninona akoatra ny fanomezany rano de miporofony fa avy amin'andriamanitra iny rano andriamanitra izy mpaminany izy halleloia na le vehivavy ange sotro an'le rano tena nilamina ny sainy azonareo lamina ny sainy mampisarasara ngeravana am'izao fotoana zao misy ny atao hoe fanamarina de misy ny atao hoe fanamamitaka ary betsaka ny olona voafitaka tamin'ny andron'ny filazantsara misy lehilahy anankiray atao hoe Simona Plalaody izy io zany manao fahagagana de resy lahatra misy io le tena misy andriamanitra satria de tena tamin'ny anaran'andriamanitra izy nefa nyody ny anaovan'ny fahagagana mandra-pahatonga an'ilay Simona anankiray atao hoe mpianatry Jesosy io ndray Simona Petera le anarany fa tsy Simona mpanao ody Simona apôstôly alleloia inona ny zavatra nampiavaka an'ireo de zao samy nahay fahagagana reo samy nahay nanasitrany reo fa Petera aloha nanatompo nanangana maty ary amboniny zany rehetrarehetra zany manana teniny fiainana mandrakizay alleloia betsaka mety mipropose rano am'izao fotoana zao mahita ianao am'izao fotoana zao rehefa tena anaty fanotrana ny olona de betsaka ny olona misitona sy misoloky olona raha te anakarenina reo raha te hanao an'izao zao te ahita vady te aotra de andao amboarina ny vitana ohatra andao atao an'izao sy zao betsaka ny afaka miteny zany fa ity vehivavy ty azo antoka no ny fantany fa tena andriamanitra Jesosy alleloia hitako fa mpaminany ianao azo antoka fa hisotra ny rano izy me Jesosy io mihinana pila misotra piadanana misotra pilamina androany ianao tena tiako ty apahiranao androany raha androany ianao angataka ny rano io hoe Jesosy meo an'izany rano zany ahako midika zany hoe meo an'izany rano zany mbola tsy fahita nge zany zany rano zany nge mbola tsy fahita fa mety anandrana zavatra tsy fahita anao ary anarany fandalatsika de zao andramoka izao fa tsara jehova alleloia ravana malala androany de teny aminao mila rano ianao mila rano ao baiboly ngeravana atao any amin'ny Luka 7:10 any any amin'ny Luka 7:10 teneniko anareo rehefa sabata ohatry zao de nampianaran'i Jesosy alleloia aiketsy ny olombelona ihany ke mila rano aitsy ny olombelona ihany no mila an'ity sabaty ty Luka 7:10 nge vakitsika 5:10 Luka 7:10 5:10 aminaran'i Jesosy manao hoe fa namaly azo ny tompoka ny noely mpiatsara velatsy moa tsy samy mamany ombo sy ny biriky ny ala amin'ny finanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano halleloia zava-dehibe ny rano ary raha tsy misy rano tsika de tany karakaina ary maninona moa ny olona ny kivy maninona ny olona no ketraka maninona ny olona ny resin'ny fiainana satria tsy nanao taka an'ity vehivavy nefa raha nyty vehivavy ty aloha ty vehivavy samaritana nyteneniko anao ty de lasa ino ny ty vehivavy ty lasa mpitory tena izy Jana 4:3 ony tenin'Andriamanitra de nandao ny sininy raha vehivavy ka nakany an-tanàna ka nao tamin'ny olona andeha izaho lehilahy iza roa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angany Kristy de nivoaka nakeo an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy ity vehivavy ty le rano zany teto de ery alleloia le rano nomeny Jesosy zany teto de ery fanahy ositra alleloia satria rehefa nanomboka nandrana io le vehivavy de zavatra tsy vola natao hatramin'izay najanony aloha ny siny najanony le zavatra nampiazakazakazy hatramin'izay io siny io nge ravana naman'io vehivavy akaiko mihitsy isan'andro izy tsy maintsy mitondra an'iny isan'andro fitaovana ahitany fifaliana iny fitaovana ahitany fitsarana izy satria hoy ny ten'Andriamanitra na de ny briky sy ny omby aza de mila misotro rano alleloia fa ino najanony satria nahoana nanana an'le ery am'izay izy ahafahany tsy mangetaheta itsony araka ny tenin'i Jesosy alleloia ary za de teny aminareo androany fa misoran'Andriamanitra ianao raha efa tsapanao fa manana an'izany ianao de tenenao Jesosy tehirizo ato anamiko le tehirizo ato anatiko le loharano iboboky alleloia
raha mbola tsy manana ianao anao fa taka le vavy mba meo am'izany rano zany fa mijaly ke ravana ny olona tsy manana an'izany rano zany izany rano tao am' jesosy zany izany rano nomeny jesosy zany mijaly angeravana ny olona tsy manana an'izany ny olona tsy manana an'izany reny hitanareo mamono tena reny reny hitanareo kivy amin'ny fiainany reny reny olona hitanareo lasa midepy reo amin'ny fiainany reny tsy mbola nandray rano reny fa zay mandray an'le rano alleloia zay mandray an'le rano etretinareo fa nany devoly ara reavana mbola mitady angalatra ny rano io zay tsika hijery ten'andriamanitra any Matitoko faharoambin'ny Matitoko faharoambin'ny Matitoko faharoambin'ny andininy fahatelo amby efapolo nge bakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety tany tsy misy rano dia mandeha mitety tany tsy misy rano izy mitady fitsarana fa tsy mahita mitady tany tsy misy rano mandeha amin'ny tany tsy misy rano mandeha mitety tany tsy misy rano mitady inona hony fitsarana any amin'ny tany tsy misy rano tsy misy fitsarana zany io le rano nameny Jesosy ny olona manana an' Jesosy ihany manana fitsarana ao an-danitra tao ny devoly nahita fitsarana tambola tao azonareo fa vo nampidinina tete nanomboka teo tsy nahita fitsarana ntsony ny devoly ny tany rehetra lehany tsy misy rano na ny devoly aza mitady an'io rano io mba nana fitsarana fa tsy misy tsony zany angeravana mahatonga antsika tokony mitandrina inareo tsara ty teneniko ty azahoany ny devoly aina kokoa lavitra ny mipetraka amina olona efa miaina afa ny aina efa manana an'Andriamanitra fa niverin-dalana azonareo noho ny olona anankiray reny hoe olona mbola tsy mivavaka hatramin'izany izy hipetrapetrahany fotsiny reny fa tsy hitanareo zany mahatonga antsika rehefa olona anankiray efa mivavaka na olona anankiray na miditra amin'ny fivavahana livrena mihitsy vo mivoaka ny devoly tena te livrena misy te livrena herinandro mihitsy satria manino mifikitra ny devoly mifikitra ny devoly te hijanonao satria na ny devoly aza dia mba te hitady toerana fitsarana izy io olo inge misy rano io olo inge te hitady fitsarana izy mbola tia ny devoly mipetraka anaty kristianina miverin-dalana no mipetraka amin'ny tadarabe fa tena satria ao misy inona misy rano mitady fitsarana izy zany nge mahatonga lany amin'ny Luka toko fahaenina amby folo io rano izy zava-dehibe ho io oly ten'Andriamanitra nge vakitsika Luka toko fahaenina amby folo resaka momba ny rano mantsika androany lay rano spesialy alleloia Luka toko fahaenina amby folo andininy fa efatra amby folo efatra amby roapolo azafady Luka toko fahaenina amby folo andininy fa efatra amby roapolo ary izy nianjoka ny hoe ry Abrahamalaiky ao amin'ndraha fo amiko ka ireo Lazarosy mba handroboka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fadirany lovana ato amin'ity lelafo io tsy rano amin'ny robinet io reafana mbola rano nomeny Jesosy mampangetahitany olona io any amin'ny elo any amin'ny fiainatsita tsy misy fanatrehan'Andriamanitra ntsony any zany mahatonga ny olona mijaly any mahatonga fijaliana ngerafana tsy misy Andriamanitra io ny fiainany mahatonga ny olona mijaly any na ozy izy le olona mpanan-karena manatsoboka ireo izy Lazarosy anatsoboka ny ratsan-tanany amin'ny rano dia mba hitete ao amin'ny vavako zay fotsiny any amin'ny elo any zany zao misy olona any vo te hihaino tenin'Andriamanitra te hihaino tenin'Andriamanitra fa tsy possible ntsony satria Jesosy tsy makany dia tretinareo nge zany mahatonga any tenareo rehefa mba misy ny fotoana hitoriana tena ohatry zao rehefa nahararoty tena hararoty fa misy olona amin'izao fotoana zao tena ankoatra te hihaino na fehezanteny ray tenin'Andriamanitra za fa tsy maheno ntsony io ange le rano tenin'Andriamanitra ange le rano alleloia amen na dia nitendro ny ratsan-tanany aza ozy izy tsika kristianina reto alleloia tsika pino reto na dia ny ratsan-tanantsika misy rano aza dia mahavelona fanahany olona ny amin'ny terina le atsika tadidio fa ianao io aza mitsahatra amin'ny teny fahasoavan'Andriamanitra fa misy fotoana fehezanteny ray any ambavanao io mampitsangana fanahan'olona anankiray zany nge tsy tsara tsy inona antsika fandarana isan'andro zany nge nitoriantsika teny isan'andro fa ny ratsan-tanantsika mitsoboka anaty rano tonga any amin'ny olona misy olona tsisy Jesosy any amin'ny fiainany any mangetaheta may tena miretareta mihitsy anatin'ny vavony anatin'ny fiainany any satria tsisy fitsara tsisy ninona alleloia
misy lehilahy anankiray zay am Matthieu toko fito ambin'ny folo. Matthieu toko fito ambin'ny folo misy lehilahy anankiray voan'ny andro be. Matthieu toko fito ambin'ny folo ngefa kitsika andiny fadimy ambin'ny folo. Misy lehilahy anankiray ty voan'ny andro be. Nasitrana Jesosy ilay zazalahy nampahorin'ny démonie. Rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo dia lehilahy anankiray anatina Jesosy dia nandoarika teo an-trena hoe tompo mandrafo amin'ny zanako lahy fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ireo zavatra anankiroa mifanohitra. Inona moa no tiana tenena amin'ireo? Misy fotoana rehefa ampahorin'ny démonie ty raha dia mianjera ao amin'ny afo anjakan'ny démonie. Misy fotoana indray nefa izy mba mitonitony kely, halleloia, dia mba mianjera ao amin'ny rano indray izy. Ty zany ty lehilahy ty zany tsy ambany zany ny fiainana izy ty tena ampahorin'ny Satana. Zany mahatonga antsika ndao rehefa hivavaka dia ndao tena hivavaka ray avana. Aza mianjerany amin'ny afo ianao indraindray dia mianjera ty amin'ny rano indray ianao indraindray. Fa zao andao tena hivavaka tsika. Fa mahantra indrindra tsika raha ohatra zany. Mahantra indrindra. Tsy niresa-boly zany. Fa ny olona misabakabaka mbetika mivavaka, mbetika tsy mba mbetika mianjera amin'ny afo, mbetika mianjera amin'ny rano. Zany olona zany dia atao olona mijaly zany sahirana zany. Halleloia. Androany zany ny torohevitra amintsika dia zao. Jesosy manana conseil ho antsika. Rehefa misy olona zany mikarakara ao amin'ny bokin'ny Jaona ao amin'ny bokin'ny Jaona toko faharoa, halleloia, misy fanasana lehibe ao. Haitsika tsara zany fanambadiana, anisan'ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy izy ity. Nisy fanambadiana atao Kana. Dia zao ny zavatra nitranga. Lany ny rano, lany ny divay azafady. Lany ny divay. Divay ny tena nilain'ny olona. Fa inona ny nasen'i Jesosy natao revana? Ozy ve Jesosy hoe feno divay ny siny? Vakitsika ny Jaona toko faharoa andiny fahafito. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra. Vakitsika ny fahatelo hoe ary rehefa lany ny divay dia hoy indren'i Jesosy taminy tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy moa fa ninona koa zatsarao tsy mbola tonga amin'ny fotoako. Ary hoy indren'ny tampanompo asotovy izay asany ataonareo. Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroana intelo mivatana mipetraka teo amin'ny fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy feno rano ny siny dia mifenona hatramin'ny olona. Fa maninona ary no tsy mifenona divay? Mahavariana. Nga Jesosy afaka atao dia mampisy divay. Zao ilay havana divay ny ilaina, rano nomeny Jesosy. Inona ny zavatra tiana tongavana amin'izany? Io na divay aza ny ao, afaka lany. Inona moa ny endrika ny mahasamihafa ny rano sy ny divay? Ny tsirony. Ary ny divay dia mora lany. Ny fifaliana nareo efa izy aminy efa nisotro toaka izy dia mamy. Adiny efatra tsika mamy dia falifaly. Misy problème tsika dia hoe misy problème tsika dia andeha an'iny hamono eritreritra dia misotro kely dia efa. Fa ianao faly adiny efatra fa mbola manampy ny problème anao teo volanao ilany sotrony sady inao koa le voaka koa re. Tomby ihany le izy. Tsy divay ny solution fa rano. Fa amin'ny alalan'io rano io amin'izay na divay ny ilaina teo na rano mboloboka ninona ny ilaina teo. Nio fa tamin'izany le izy. Alleluia. Ny fiainanao zany io siny io. Alleluia. Ny mahatonga ny fiainanao tsisy tsirony satria ny olona be ny sotra le zavatra vao anaty siny matsiro tsara. Izy ny olona tena tsara be le divay. Solevana. Ny natonga an'io mora rira dia zao satria mbola tsy nandalovan'i Jesosy fifaliana. Misy olona faly mandritry ny herinandro fa mandritra ny ray volana manontolo kivoketraka malahelo. Fa teto kosa rehefa ny fenona rano ny siny no fenona ny Jesosy amin'izay ny fiainan'le olona dia zao tsy natsarotsy tsony ny fiainana. Tsy kivokivo ratsy zany tsony. Halleloia. Natsana finaritra. Tianao izy tsirony amin'izay ny fiainanao manomboka androany. Feno Jesosy amin'ny fiainanao. Halleloia. Ny problème zany misy, ny aretina misy. Atao aminay tao nisy narary anakefatra ny narary tato tokotranonay tamin'ny tena ity. Fa mahafinaritra ihany ny fiainana dia marary izy. Rehefa mandinika ianao fa nampanompo sampy marary, nampivavaka marary. Mpianatry Jesosy izy nisy narary. Fa ny tena ny conclusion dia zao mahafinaritra foana ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Misy tsirony foana ny fiainana. Halleloia. Amen. Feno rano ny siny ozy ny tenin'Andriamanitra. Feno rano ny siny. Rehefa feno rano, feno Jesosy ny fiainanao, lamina. Feno Jesosy ny fiainanao, mahafinaritra foana io.
eny fa mbola tao anatin'ny fahoriana azy mbola tsy maintsy men'Andriamanitra anjara masoandro miposaka zany foana ianao raha feny Jesosy ny fiainanao tsika iravana misy fotoana mitomany vavatsika dia mitomany fa inona ranomasina latsaksika tamin'ny fihavanana efa tokony tratrany gros cœur daholo tsika tsisy gros cœur ao amin'ny Jesosy alleloia tena misy tsirony mitomany mivavaketo sisy tsotra retsika le mitomany amin'ny dadabe misy tsirony hafa mihitsy le mivavaka eo dia latsa-dranomasy iny tena divay matsiro mihitsy alleloia androany torohevitra teneniko anao feno ranony izy iny andao fenoana Jesosy amin'izay fiainantsika manomboka androany andao fenoantsika an Jesosy amin'izay alleloia Jesosy ngeravana te hametraka zavatra ngezabe eo amintsika Jesosy te hitoetra ao amin'ny olona zay siny mitady rano alleloia Jesosy te hameny foana rehefa ianao miteny meo foana asio foana Jesosy omeny ary Jesosy te hametraka za andao antsika maka tena androatra mahafinaritra be raha rehefa nanomana titoro-tety Luka 2:20 Luka 2:20 tena nafinahitra ary ty tiako mba andraisantsika lesona ity rehefa anao pasika Jesosy alleloia teo zany nitady toerana hitazemana pasika ny mpianatra nanontany Jesosy aiza no misy Jesosy tsy midikiditra fotsiny antrano Jesosy tamin'ny pasika tsy midikiditra fotsiny any amin'ny tranon'olona zany Jesosy rehefa hitandrina pasika mila trano anankiray tena matamanana azy Luka 2:20 aminaran'i Jesosy manao hoe 17 ary tany fihinanana mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy hamonona amin'ny pasika ary Jesosy naniraka amin'ny Petera sy Jaona ka hoe mandehana ka amboary ny pasika ho antsika ary izy ireo taminy aiza no tianao avereno aiza maninona izy aiza no tianao anamboaranay azy Jesosy zany no mifidy aiza izy anao pasika amin'ny volana avrila ny pasika atsika amboary ny programa ary mivavaky ny pasika alleloia hoy izy Jesosy hoy izy ny mpianatra hoy izy Petera aiza no tianao anamboaranay azy dia hoy izy taminy Mario Baibolinao 10:10 azafady mba tiako Mario Baibolinao Luka 2:10 ary hoy izy taminy ino raha miditra ao an-tanàna ianareo dia isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo manara azy ao amin'ny trano izay hidira lehilahy maninona ao anio mitondra inona siny maninona Jesosy raha anao pasika any amin'ny tranon'ny olona izay manana siny feno rano arahana fotsiny iny alleloia alleloia tsy anao an'io pasika any amin'ny bara mihitsy Jesosy tsy anao an'io any amin'ny tokantrano mbola misy fofo-tsigara mihitsy Jesosy alleloia fa tsy maintsy any amin'inona anaraka lehilahy mitondra siny feno rano io le fahasoavana io le ositra io le herin'Andriamanitra io any nitandremana amin'ny pasika tsy ny endriky le olona tsy ny fananana teo aminy tsy ny toerana misy azy ny amin'ny fiarahamonina fa ny siny no nijerena alleloia siny maninona hono feno rano dia rehefa nahita n'le lehilahy mitondra siny feno rano ny mpianatra feno fahasoavan'Andriamanitra zany feno Jesosy angeny fenan'izany olona zany rehafany ino no naraha dia tany an-tranony ino no nitandremana amin'ny pasika mampionona alohan'ny pasika tsika ndao ameno siny pasika mbola mandray anareo zay atao tokantrano amin'ny pasika anao albavaky ny pasika tsika mialohan'izany tsy maintsy ameno siny tsika mampionona hoy Jesosy ndana any amin'izay misy olona mitondra siny feno rano any atao amin'ny pasika halleloia dia lazao amin'ny tompotrano hoe izao no lazay mpampianatra aminao aiza ny efitrano iarahako mihinana pasika amin'ny mpianatra ary izy anoranareo efitrano malalaka mondriana izay efa nasiana fipetrahana any no amboary dia nandesika nahita io lehilahy io kay havana efa nanomana ihany koa io halleloia efa nanomana kay io lehilahy io ny efitrano efa tsy vola nisy ny tena anazy kory io zany le ohatrany tamin'ny anao skoto taloha hoe vonona mandrakariva efa vonona kay mifanasa alleloia ianao ingeravana efa tendren'Andriamanitra teny zao anao fa alleloia tandremana pasika ao anatinao io alleloia nakasika anany io rehefa nanomana ny titoro-tety tena ataoko amainao zany Jesosy fa zao anefa rehefa meny Jesosy atsika ny rano alleloia dia entitsika tsara le izy rehefa nahitan'le olona le tanaty fahantrana vy mihitsy le olona dia rehefa avy eo amin'izay izy mipoaka tampoka rehefa nahita nivy ianareo nisy lehilahy anankiray nahazo tamin'ny loto dia izy tia be hitanareo le kiraro nisy nahita anareo tamin'ny Facebook izy tia le kiraro le ohatrany hoe ino hita moa ilala le kiraro zay ohatrany
Ina moa le anarany misy kiraro ohatrany pantofle zay le kiraro. De tsy saboka ohatry hoe zay matadidy zay nareo. Eny andao ataontsika ohatry hoe kiraro ohatrany pantofle be zay. De ty be an'io le ranga de nahazo tamin'ny loto izy. De nividy 1500 paires tamin'io kiraro io, 1500 paires to de vidy daholo. Satria tia be le kiraro. De inona tiako tenenina aminareo? Inona moa tiako natongavana tamin'izay? Mila haitsika mitondra an'izany siny zany ry havana malala. Amin'ny misy fampitandremana amin'ny Luka 4:1 nge vakitsika ty zay. Luka 4:1 andiny fahavatra 7. Luka 4:1 andiny 7. Misy teny manao hoe tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony vatolampy ary no nitondraka ny rano dia namely mafy zany trano zany nirika ka nefa tsy niozongozona izy satria tsara fanorenana izy. Inona indray le orana io? Inona indray le rano io? Le ositra, le voninahitra Andriamanitra tafitsika, le fitahiana Andriamanitra zay tafitsika, le fanomezam-pahasoavana. Io koa ry havana malala, misy olona tsy mahazaka fitahiana. Misy olona arakaraky ny tahiana ny fiainana sy ampitomboana ny ositra sy ny toerana misy azy eo amin'ny asa-panompona vao me miozongozona izy. Fa androany te ampitanina antsika ny ten'Andriamanitra manao hoe andao hijoro ambony vatolampy. Ao fotoana langana maty mihitsy ianao io, aleloia, fa tsy miova ianao io ihany. Eto tsara ny siny eto tsara ny siny, amen. Aleloia. Maranatsika azy dia zao. Jauna 7 amarantsika ny toriteny androany raha voarahinao tsara ny toritentsika. Luka Jauna 7 Jauna 7 andiny 7:30 nge vakitsika amin'ny aran'i Jesosy manao hoe ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe amin'ny firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangeta eto ankizy anatinaka hisotro izay mino ahy dia hisy onony ny rano velona hiboboka ao ankipony araka ny voalazan'ny soratra masina. Araka ny teko taminay betsaka ny olona kivy amin'izao fotoana izao. Mafimafy ny fiainantsika io isan-taona moa zany dia misy azy foana mafimafy 2026 tamin'ny eto zay mafimafy ty 2025 ty fa ty 2026 ty 2026 tena ho mafimafy. Tena ho mafimafy na ny sakafo ary sarotra ny tedavina amin'io tena zay aloha tena marina tena zany zavatra tena misy zany. Fa zao ry havana malala androany manana torohevitra menanao za androany. Misy raha betsaka ny olona kivy, betsaka ny olona anatina adi-tsaina sy akiviana amin'izao fotoana izao. Dia mbola manana vahaolana ho anao ny fitoam-bavaka ny toriteny androany. Ny vahaolana ho anao dia zao, andao anatona an' Jesosy sika. Andao anatona an' Jesosy satria nahoana? Ao aminazy zay mangeta eto dia oka anatona azy dia sotro. Jesosy zany azo sotrony rehetra rehetra. Jesosy zany rehefa manatona azy tsika dia afaka manatona azy daholo ny olona. Rehefa Jesosy manatrika eo amin'ny fotoana tsy mila autorisation anao vao mikasika azy. Misy vehivavy narary kasika azy dia sitrana. Misy olona niantsoantso azy tongavany an-trano. Misy olona miteny hoe ary misy marary dia miteny fotsiny izy. Androany tongitsika androany eo amin'ny fotoana anankiray mamy be ahafahantsika miantso an' Jesosy manatona azy. Raha manatona azy ianao androany donc ianao andray hisotro amin'ilay rano. Mety misy zavatra tsy ampy amin'ny fiainanao. Mety misy tsapanao mihitsy misy zavatra tena manky amin'ny fiainanao. Fa za teteny aminao androany vitan'i Jesosy ny comble an'io manky ao amin'ny fiainanao rehetrarehetra io. Vitan'i Jesosy ny mameno io banga rehetra ao amin'ny fiainanao io. Ary raha misotro amin'io ianao dia io rano sotroinao io le Jesosy raisinao io zany tsy miala tsony io fa io ihany no miboboky. Io ihany no mamely tena ao anatinao. Io ihany no miboboky ao anatinao dia mahatonga anao tena tonga dia tsy ritra tsony ao dia mandeha foana ianao. Dia ho amin'ny fotoana karazany 20 taona andraisana an' Jesosy ianao mbola tsy reraka ianao, mbola matanjaka tsara-panahy ianao. Misy ho amin'ny fotoana ankalazaina mihitsy arabaina hoe 50 taona androany la vita amin'ny batisa fa jerenao mbola tsy reraka mihitsy satria manino satria miboboky ao anatinao le rano dia tsy mety ritra dia ho tahin'ny tompo ale isika rehetrarehetra. Matoky sy mihina fa voarainao zany hafatra izany. Inona ny tokony ataontsika amin'izany mampiona maranantsika ny fotoana. Aleluia.
ranonaina ny ataontsika izany izy zany ho voninahitra Andriamanitra ny ataontsika zany izy zany dia hivavakantsika ao aorianan'izay izy tompona andraikitra vavaka aorianan'ny commencement aorianan'ny toriteny ataontsika izy zay dia hivavaka ny tenako avy eo dia hivavaka ny soliteny eto amin'ny groupe izay maharesy no ansena kely ny zoom azafady indrindra misaotra antsika rery dia ataontsika izany izy zany ho voninahitra Andriamanitra mino fa voarainao ny hafatra fa voarainao ny hafatra dia akatoavy ny ten'Andriamanitra kena atao akatoavina fa tsy natao inona ry havany ary matoky sy mila farandranonao andray an' Jesosy dia iovako ny fiainanao dia iovako ny fiainanao dia hita iny tompony Alleluia ay Jesosy tsika rehetra Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ry havana samy mangataka an'izany tsika rehetrarehetra samy mangataka an'izany hoe ranonaina zany andray an'izany ianao androany alleluia andray an'izany ianao ary tafiditra ao anatinao zany dia tsy alo intsony fa hiboboky mandrak'izay ivavakantsika rehetra tokantrano tsika rehetra hivavaka dia angataka hoe Jesosy avelitsika tenin'le vehivavy androany manao hoe Jesosy eo
mba meo amin'izany rano zany ianao na tokantrano hoe afaka mangataka an'izany dia teny hoe jesosy mba meo amin'izany rano zany misaotra hoe jesosy malala tamin'ity fotoana androany ity nataterahany fotoana teto androany voninahitra ny ho anao avy aminao ny zavatra rehetra avy aminao ny fahatotosanyity fotoana ity na ny connexion anay na ny facebook tsy tapaka no tahinao avokoa ny connexion tsirairay avy tany atokantrano tany jesosy malala isaorana eny anaranao masiny zany iterahana eny anaranao lehibe fa tsara ianao jesosy ankehitriny ary dia raiso ny saotra sy ny dera zay tolotrayanao androany ny amin'ny fahatanterahany fotoana androany misaotra ny amin'ny famanginao sy ny fanatrehanao ny ty sabata masina ity androany misaotra satria nialamaina teto zay laha tsy teto ianao jesosy fa voky tokoa zay dia voky sy mahery ary tena hoe misy lay loha rano ndray miboboky aty anatinay atokanay tsoreraka tsy okivy fa ahafahany manana fifaliana sy fanantenana mitombonay ny finoanay hiakatra ny finoanay manana anao zay dia feny fifaliana misaotra jesosy malalo petraka ampelantananao ny tontolo herinandronay sy izy rehetra ho kasainay atao rehetra jesosy zareo rehetrarehetra zay tonga teto nanatrika teto androany mba izarao ny anjara fitiavana sy fahasoavana avy aminao izy reo jesosy aza velanao mandeha rery aza velanao miala maina aza velanao tena hoe nandalo fosiny an'ity fotoana ity ataovy mivimbina ny sosiny tsara avy aminao izay tsirairay avy ka dia tena hoe ahitany tombony tokoa zany hoe nanatrehanay an'ity sabata ity zany tamin'ity androany ity derany aja ny sotra tsy mivonahitra ny ho anao ary dia raina mandrakizay re naranao lehibe androany mandrakizay misaotra jesosy malala dia vozy sy ny satana koa zay faritra amin'nranao tsy afaka hitsaingoka sy angalatra na dia litera ray tamin'izany teny zay nitorina zany ary fa nivozana afafy dia amoa avy za teny any ampon'ny olona tsirairay avy amin'ny anaramaerinao jesosy kristo tokoa sabata halleloia amen ivavaka antsika amin'izao fotoana zao ampandrosika navavitsika berta sy nanavavy favela ivavaka amin'izao fotoana zao koa zany nanatrehanay an'ity sabata zany tamin'ity androany ity derany aja ny sotra tsy mivonahitra ny ho anao ary dia raina mandrakizay re naranao lehibe androany mandrakizay misaotra jesosy malala dia vosi ny satana koa zay faritra amin'ranao tsy afaka hitsaingoka sy angalatra na dia litera ray tamin'izany teny zay nitorina zany ary fa nivozana afafy dia amoa avy za teny any ampon'ny olona tsirairay avy amin'ny anaramaerinao jesosy kristo sabata halleluia amen ivavaka antsika amin'izao fotoana zao ampandrosika navavitsika berta sy nanavavy favela ivavaka amin'izao fotoana zao koa zany nanatrehanay ny sabata zany tamin'ity androany dia raha aja ny sotra tsy mivonahitra ny ho anao ary raina mandrakizay re naranao lehibe androany mandrakizay misaotra jesosy malala dia rosi satana koa zay faritra amin'ranao tsy afaka hitsaingoka sy angalatra na dia litera ray tamin'izany teny zay nitorina zany ary fa nivozana afafy dia amoa avy za teny any ampon'ny olona tsirairay avy amin'ny anaramaerinao jesosy kristo halleluia amen ivavaka antsika amin'izao fotoana zao ampandrosika navavitsika berta sy nanavavy favela ivavaka amin'izao fotoana zao koa zany nanatrehanay